Tafiditra ao anatin'ny fanatanterana ny dingana faharoan'ny paikady maneran-tany ho amin'ny fanatsarana ny antotanisa momba ny famokarana sy ambanivohitra amin'ny alalan'ny FAO na ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena dia anisan'ny firenena mpahazo tombotsoa amin'ny drafitrasa stratéjika ho entina manatsara izany antotanisa izany i Madagasikara. Natolotra ny 13 Jolay 2024 lasa teo teto Antananarivo ity drafitrasa ity. Zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ny fidirana amin'izao fanatsarana izao. Androany moa zany dia présentation an'ilay document mikasika ny plan stratégique statistique agricole et rural zany hoe ny paikady entina hanatsarana ny antotanisa misahana ny tontolo ambanivohitra. Ty paikady ty moa zany dia misy axe stratégique anankitelo alohan'izay nefa dia misy aloha ny hoe inona ny vision hotratrariny ny statistique agricole hatramin'ny taona 2024 dia misy ny axe stratégique telo zany aloha entina hanatratrarana izay vision izay. Raha fitina ny axe anankitelo ny axe voalohany dia mikasika ny fitantanana, ny axe faharoa dia ny famokarana mihitsy ny données na ny antotanisa ilaina ho an'ny tontolo ambanivohitra, dia ny axe fahatelo mikasika ny fanapariana zany ireo information na ny données mikasika ny tontolo ambanivohitra ireo. Mandray anjara mavitika amin'izao tetikasa izao ny FAO na ny sampanarahan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena. Ny FAO moa zany dia sampanarahan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny famokarana dia ao anatin'ny andraikitra nomen'ny firenena mikambana ny FAO dia manohana ireo gouvernemanta mikambana aminy amin'ny paikady rehetrarehetra mifanandrify amin'izay, ary ny FAO zany manohana ny tony fanangonana sy ny fanapariana ireo torohay rehetrarehetra ny angona sy ny torohay mikasika ny famokarana sy ny sakafo izay. Manana paikady iombonana eo anivon'izao tontolo izao ny FAO amin'ny fanatsarana indrindraindrindra tony statistika itony. Ny antony dia ny statistika moa zany dia anisan'ny fomba iray ahafahana mahafantatra ny zava-misy amin'ny fotoana iray eo amin'izay sakafo sy ny famokarana izay, dia manohana indrindraindrindra ireo tany andalam-pandrosoana anatin'ity paikady firenena ity zao dia manohana firenena 520 eo andalam-pandrosoana ny FAO. Ny antony dia mba hananan'ireo firenena andalam-pandrosoana izay statistika mikasika amin'ny famokarana sy ny eny ambanivohitra izay ataoko hoe manara-penitra azo antoka, ary indrindraindrindra tsy hanana tsy ho azo toerana mba tsy ho tonga amin'ireo firenena ataontsika madinika ireo ny teny soratra masina hoe ny olona no hanekinanao dia ny olona no hamoaka ny statistika amikasika an'izany eo amin'ny firenena. Fa ny FAO dia manosika mandrakariva indrindraindrindra manosika ny ministeran'ny famokarana ndraiky amin'ny famokarana sy izay voakasika izany mba hanana fomba tsy azo lavina sy itokisan'izao tontolo izao amin'izany famoahana ny angona sy ny torohay mikasika ny famokarana izany. Aritra 7 taona manomboka amin'ity taona 2024 ity hatramin'ny 2024 ity drafitrasa stratéjika ity ho fanatsarana ny antotanisa momba ny famokarana sy ny ambanivohitra.